tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Mankasitraka anao tsy mahafoy ny radio Azis amin'ny fandaharam-potoana eto amin'ny pejy sy ny onjam-peo. Ao anatin'ity herinandro ity isika dia hiaraka handray ny toy ny famelabelaran-kevitra izay efa niarahantsika teo aloha dia nilay manao hoe ny tantaran'ny filazantsara ilay iarahantsika amin'ny pastora Rasafy Archange André. Ka manasanao indray isakariva ao anatin'ity herinandro vaovao ity hiaraka amin'ny pasteur isika ao anatin'ny tantaran'ny filazantsara. Tantaran'ny filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. See you.
tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. manolotra ny arahaba ombany firarian-tsofeno ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao ary satria hifototra amin'ny tenin'andriamanitra ny resadresakytsika dia manasanareo mba hiaraka hivavaka. raha inay izay any an-danitro anokatra ny teninao izay ho fahamenona zay efa nomeno anay taloha koa mangataka ny fitarihana avy amin'ny fanahy masina mba hanampy anay dia manomeza fifaliana ho anay mandritra n'izao fanokafana ny teninao izao fa tononona amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. ry mpiainy malala mbola manoy an'le resaka fibebahana ihany isika amin'ity fandarana ity ary raha tsaroanareo dia nisy teny fikasana zay nomena antsika avy amin'ny tenin'andriamanitra araka izao arahantsika eto izao voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ny 9:5 ary izany dia niraisina hoe ho teny fikasana dia hoy ilay fivakiny raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Teny fikasana zany fa natokana hoe ho any zay mibebaka ihany. Ary raha manohy an'izao resadresaka izao isika dia mbola fotoana menantsika ararotina mao amin'ny fibebahana zao andro avelomantsika izao. Tanareo hoe raha mbola atoandro ny andro dia tazantsika eo ingabe masoandro kanefa ao anatin'ny fotoana fohy voafaritra ihany sy voafetra ihany dia emaizina izany ka ilay tanàna zay hitanao teo dia manjary memaizina koa ampirisihana isika dia ny mbola mazava dia mbola misy ny fotoana andere ibebake ary efa noresahantsika teto izany kanefa ny zavatra mahafinaritra amin'ity tenin'andriamanitra ity dia izao misy taridalana mazava amenony tenin'andriamanitra atsika ny amin'le hoe fomba fibebaka. Tadidinareo tsara le sary anankiray nanehoantsika an'izany hoe manatona ny tompo ny olona anankiray dia miondrika eo anatrehany dia raisy ny tompo ampitiavana izany fanatonana azy izany dia mampirisika io tompo raha to azonao arahina indray zay voasoratra ao amin'ny Matio toko 5 dia ny 9:7 dia misy zay zavatra omena antsika araka izao taridalana izao. Hoy ny voalazany ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny alitara ianao ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao. Ry mpiainy malala ibebaka no alehantsika anatona eo amin'ny tompo dia hitondra fanatitra isika dia zao raha eo anao ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia toizany ty fampirisihany tompo ity hoe raha misy an'izany trangan-javatra zany tokoa eo amin'ny fiainanao ahoana ny tokony ataonao ho toizanao ve le fanatonana ny tompo. Misy taridalana mikasika any amin'ity fibebahany ity ihany zay azavainy ny tenin'andriamanitra amintsika ary zany tenin'andriamanitra zany dia eo amin'le Matio toko 5 teo ihany fa ny 9:4 kosa no milaza ian'izao zavatra zao hoe dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandihana aloha ataovy zay hihavananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Mazava be le taridalana omen'ny tenin'andriamanitra ry hava malala satria ianao tokoa moa zany te ho eo amin'ny tompo hitondra fanatitra
hivavaka aminy kanefany eo anao mahatsiaro hoe misy alahelona rahalany e na an'ny anabavy eny e ato amitro ato manaraka ity de hoy ny taridalina omen'ny tompo hoe avelao eo anylohan'ny alitara ny fanatitra aho ka mandehana aloha ataovy zay hiavananao am'le rahalahinao ary rehefa miverina ianao de vao atero ny fanatitra ao misy zavatra mazava tsara zany hoe ay zany le fibebahana tsy mandeha lalatokana fa misy fiheverana n'lay rahalahy le havana raha ohatra vehivavy ianao de rahavavy de misy hoe avelao eo aloha le fanatitra ao ajanony mihitsy aloha zany de ina ny asaina atao mandehana aloha ataovy zay hihavanana am'le rahalahinao de hoy ny toyny amin'ny andininy fa 5 mbola fibebahana ihany zany de hoy izy hoe mihavana faingana am'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao an-tranomaizina ianao fihavanana amin'Andriamanitra no antondia kanefa zany Andriamanitra manao hoe andehana aloha mihavana faingana am'ilay manana lahelo aminao ary raha tsaronareo tokoa nge misy taridalina nomen'ny Kristy tao am'le vavaka nampianaran'ny tompo zay raha favakiny zany ao amin'ny Matio 9 ny andininy fa 12 de milaza ohatran'izao hoe ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ry mpiainy malala hitondra fanatitra hibebaka ianao anatona ny tompo eo ianao ny mahatsiaro hoe mbola misy manana lahelo amiko ane any de hoy ny tompo hoe mihavana faingana aminy aloha satria ianao raha mitady famelan-keloka de le taridalinato manao hoe mamelà ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay arakaraky ny fatra ny famelanao ny eloka zay nataonao zay nataon'le namanao taminao azavady no amelan'Andriamanitra ny elokao koa zay nataonao tam'ilay Andriamanitra ao de nidikan'izany ohatrany hoe aravony aloha ny zavatra rehetra de am'izay vao manatona an'Andriamanitra eto zany ny taridalina de azotsika fitinina hoe mihavana faingana andeha hihavana faingana am'le manana lahelo raha mba tanterakytsika rehetra moa zay manaraka an'izao fandaharan'izao zany taridalina izany hanao ahoana tokoa re no mety ho fiainantsika ary anisan'ny zavatra lehibe anankiray zay isaorako manokana nireo zay nanana tsirikevitra ny tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny hoe andao aloha ampihavaniny ny samy malagasy de natsangatsika mihitsy tokoa le hoe misy rafitra anankiray hoe fampihavana pirenena satria nahoana misy zavatra tsy mifankahazo ao ary anisan'ny ararotiko etony mba mametraka an'izany taridalana zany hoe ory malagasy io ianao zay manaraka an'izao fandaharan'izao fantatrao fa misy alahelo manaraka anao mihavana faingana aloha raha ohatra moa ka tianao mba ahazo famelana ny elokao koa eo amin'ny tompo mbola fibebahana ihany no hoarahantsika de jereo ange rafitinina vitaiko zany aloha ireo dingana rehetrarehetra ireo de rehefa vitsy zay de anomboka hiresaka amin'ny tompo am'izay fa raha ohatra zany mbola tsy vitako le mihavana am'le manana lahelo amiko ina moa no iresahako amin'ny tompo mety hiteny izy manao hoe efa vitanao ve le efa voalamina ve le ka rehefa vitako zay de afaky ny resaka amin'ny tompo de mipetraka nefa ny fampieritrretana manao hoe atao ahoana no firesaka amin'ny tompo ary ianareo angamba de mahatsikaritra fa zany hoe hiresaka amin'ny tompo zany de anisan'ny mahavaka de mahavaka tokoa kanefa
so ihantsika manana ny tonytaridalana itony zay milaza amintsika ny tokony atao hoe atao ahoana ny firesaka amin'ny tompo ary ianareo angamba dia mahatsikaritra fa ny akamaroan'ny olona rehefa misy fivorimbe reny ka asany amindray fitenenana de tonga am'le hoe miresaka amin'ny tompo dia vaka de vaka satria nahoana atao ahoana ny firesahana amin'ny tompo soa ihany fa misy taridalana zay raisitsika ao amin'ny boky ny soratan'ny lioka toko fa 1 dia ny andininy voalohany de misy an'izao fa resaka nataon'ny mpianatra izao tamin'ny mpampianatra azy dia Kristy zany de hoy izy ny ato vakiko hatramin'ny voalohany ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy de hoy ny mpianany anankiray taminy tompoko mampianaranay hivavaka tahaka ny nampianariny Jaona ny mpianany ry peny malala ay tia mivavaka ity araky ny mahazatra atsika io le hoe mivavaka io de tsy tonga de mandeha ho azy izy io fa mila fampianarana ary ny fandaharam-potoanantsika androany de hifototra am'izay le atao hoe vavaka ka atao ahoana nyfanao azy satria iresaka amin'ny tompo ianao de mila mahay fomba fanao am'zany de ny mpianatra tamin'izany fotoana zany de zao ny azy tsotra ny fangatahany tompoko mampianaranay hivavaka tahaka ny nampianariny Jaona ny mpianany satria le Jaona nge nalaza be mihitsy ary io no somary filamatra ho an'ny rehetra hoe ry Jaona nanana mpianatra de ina nataony tamin'ny mpianany nampianariny vavaka de zao tonga indray Kristy de misy indray zany mpanaraka any Kristy na mpianatry Kristy de ina indray ny tokony atao Kristy io mampianaranay hivavaka satria ry Jaona tamin'ny fotoan'androny de nampianatra ny mpianany ko izy hivavaka dia andehitsika anaraka hoe ahoana kay zany zao rehefa ny tompo ny mampianatra hivavaka io vavaka io zany de misy teny zay apetrakintsika ka hosokafatsika ny eo amin'ny Filipianina toko 4 de ny andininy 9 mikasika ny amin'ny atao hoe fivavahana izy ty de zao ny teniny aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ry peny malala raha vavahantsika tsotsotra izao toko sy andininy Filipianina toko 4:9 izao de manomboka am'le hoe aza manahy na inona ohatra miteny zany hoe misy zavatra mbola tokony atahorana ave na inona aza manahy ozy de ahoana ny mahatonga atsika zany tsy anahy de toy izany le fitenenana hoe fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra misy toko sy andininy anankiray ko zay rahantsika manokatra ao amin'ny Timoty voalohany toko 2 ny andininy voalohany de zao indray ny zavatra lazainy eo koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao zay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra raha mahatsikaritra ianareo azo ampitahaina le toko sy andininy eo amin'ny Filipianina toko 4 sy ny Timoty voalohany toko 2 fa misy zavatra mitovitovy ao amin'izy ireo de le hoe fivavahana fifonana fisaorana fangatahana no eo amin'ny Filipianina fa somary misy fanovana kely ny eo amin'ny Timoty fa ny anazy ny zavatra nataony de hoe fangatahana ny mandeha meloha de fivavahana fifonana fisaorana fa ny aty amin'ny Filipianina ny fivavahana ny mandeha meloha de ny fangatahana ny farany tsy misy zavatra samy hafa zany zao fa ny filaharany fotsiny no somasamy hafa azy kely eo anatrehan'izany zavatra izany dia andehitsika hitazona nyty le Filipianina toko 4 ity ny andininy 9 de hoy izy hoe aza manahy am'izao vanim-potoana aveloma atsika zao ny trangan-javatra manodidina atsika
de mampametraka fanontaniana hoe de ahoany aiza nisy vahaolana e de hoy le taridalina omen'ny tenin'andriamanitra ato hoe aza manahy na inona na inona de misy zavatra resahana eo hoe ny fivavahana ny fifonana ny fisaorana no atao inona entinareo manambara ny fangatahanareo amin'izy amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra de eto sika mahita hoe ay zany ianao eo anatrehn'ny trangan-javatra rehetra amin'ny fiainana de hoy izy hoe aza manahy fa ataovy reto zavatra reto de avatano amin'andriamanitra ary izay zavatra izay no tsy pia ny teny tsy ny tenin'ny soratra masina eto inona zany le hoentiny eo amin'andriamanitra ny fivavahana de avy eo ninona ny fifonana de avy eo ny fisaorana ary ny fangatahana ireo zany no zavatra farafahakeliny tokony ho hita ao anatin'ny vavaka zay hoentitsika miresaka amin'ny tompo de mazava tsara la izy raha tononinao ny fivavahana ny fifonana ny fisaorana ny fangatahana de atao makaizy izy ireo zavady atao amin'andriamanitra zany hoe rehefa dinihana zany le soratra masina de milaza taridalina mahazava tsara hoe ianao raha anao an'ireo zavatra efatr'ireo a dia avatana any amin'ilay andriamanitra izany zany hoe raha tsorona ny fangatahanao zany de asivo adresy mahazava tsara de ao amin'izy ao amin'andriamanitra sady tokory moa anao zany ro hoe mba momeo an'izao a ami'saotra e mifony e mangataka e de hoe fahalefanao aizy izy io avantanao any amin'izy zany zany zavatra rehetra efatra izany de tsy maintsy ataonao zany ny adresy mazava tsara ka inona le adresy amin'andriamanitra tsika nefa mahafantatra tsara fa ny andriamanitra zany hoe amin'andriamanitra izany dia anarana iombonana izany de eo tsika milaza hoe ndry de ahoana indray zany no atao raha ohatra ka le andriamanitra zany misy firy marina tokoa raha metraka n'izany fanontaniana zany ianao fa misy ange ny andriamanitra masoandro e misy ny andriamanitra volana e misy ny andriamanitra rano e misy ny andriamanitra biby e ka rehefa miteny ianao hoe andriamanitro de mifandona angamba le andriamanitra rehetra hoe misy miantso atsika zany de mitodika ny rano mitodika ny hazo mitodika ny zava-maniry mitodika ny biby satria samy misy andriamanitra misy manao an'izy ireny ho andriamanitra ka ahoana zany ity andriamanitra ty hoe raha ivavaka misy andreo zavatra anakefatra nyresahana teo de any amin'izy le andriamanitra dia io andriamanitra io a de toy izao no fisoratra aminy rehefa miteny zareo hebreo zay nananana azy de hoe YHWH zay zany le anarany le andriamanitra ka sahirakirana ihany hoe ahoana moa zany rehefa ivavaka de ahoana mifanonona azy iteny ianao zany hoe ry de tonononao ao de mba hanamora azy de ny namatsika katolika de nasiany zanatsoratra satria ny hebreo ma tsy manana zanatsoratra de nasiany zanatsoratra a sy e ao anelanelan'ireo de afaka manonona izy manao hoe Yahvé de ry zareo namatsika protestanta ndray kosa de nasiany zanatsoratra ihany fa a no nataony teo anelanelan'ireo de ny azy indray zany rehefa tononony de manao hoe ahoana Jehova de nyzay ny mahatonga ny hoe Jehova de eo anatrehany zany zavatra rehetra zay eo amintsika izany de ay zany tsy misy mahasamy hafa an'lay Yahvé sy lay Jehova fa ny fototeniny de ao ihany de io zany le andriamanitra izy io dia ataontsika ahoana zany zao rehefa ivavaka isika iza no tononona dia fantatra tsara fa hoe amin'io le andriamanitra io alay fisary an-tsiana nge zany rehefa ivavaka ianao
de inona le ho tonononao satria tsy maintsy asiana adresy mazava le izy dia fantatry ny tompo zany de hoy izy ny tompo ao amin'ny Matthieu toko fahaenina indray no ovakitsika ary ao anatiny zany toko sy andininy zany ny ndininy fahasivy de misy an'izao zavatra izao zay lazainy ny teniny zay Kristy amin'ny mampampianatra azy mihitsy no nanoron'le hevitra de hoy izy hoe koa am'izany mivavaha toy izao ianareo rainay izay any an-danitra fantatry Kristy fa ho sahirakirana le olona raha toka le anarana le Andriamanitra tena izy no tononony de hoy izy hoe rehefa mivavaka ianareo de zao no ataovy rainay izay any an-danitra mazava de mazava zany ity resaky ity hoe ay zany Andriamanitra rehefa naniraka ny zanany tonga de ty ambony tany de nanome fampianarana izy hoe ianareo rehetra zay te hiresaka amiko de ny zanako ny mamelesona manao hoe rainay izay any an-danitra isika zany zao dia ampianarina an'izay dia fantatrareo moa fa misy matatara kely mba ho tantaraiko aminareo ty misy an'zany atao hoe mpanoradalàna zany ato anatiny ty tenin'Andriamanitra firaketana ity ary zany mpanoradalàna zany dia ny raharahany de mpanoratra lalàna ka ny atao hoe lalàna zany de le tenin'Andriamanitra zay azo avy amin'ny tsindrimandry ka izy io tam'zany fotoana zany de soratana amin'ny tanana de misy oronana taratasy zay ao no anoratana azy ka tam'zany fotoana zany tsy ny olon-drehetra ohatra atsika am'izao fotoana zao ny manana any soratra masina io fa tokana ihany ny nampiasaina ary io fampiasana io de ao amin'ny toerana anankiray zay fandiniana ny soratra masina no mipetraka de zay tonga ny olona de mandray an'io orona taratasy io ny baiboly aza moa de milaza azy hoe oronam-boky de raisiny izy io de sokafana izy io de raha ao anatin'ny ndray andro impiry moa manokatra an'io zany le olona ary olona firy raha herinandro raha ray volana raha enimbolana raha heritaona tsy mitsahatra ny sokafana aorina anao ahoana moa zany le orona taratasy na oronam-boky de hoy isitsika hoe de ho rovotra izany de noho izay zavatra izay no isiny le mpanoradalàna satria rehefa rovotra le oronam-boky misy ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy soloana izy iny ary rehefa soloana izy iny de tsy misy afa-tsy ny mpanoradalàna ihany no nomena fahafahana sy fahefana hanao an'izay fanoratan'izay de mpanoradalàna ny anarany ka ny tantaran'ny mpanoradalàna dia tatahaka an'izao raha somary fitinitro aminareo tsotsotra raisiny zany le oronam-boky dia sokafany ao amin'ilay boky voalohany le oronam-boky ny resantsika de ny boky voalohany am'zany moa de le hoe Genesis na Genezy toko voalohany de anoratra am'izay zany zao izy satria le taloha zany efa ho simba de efa ho ampirimina tsy ho ampiasaina intsony fa le vaovao indray de rehefa hanao azy le mpanoradalàna de lasa izy eo le taratasy mivelatra de mandray penina izy de misy ranomainty de lasa am'izay de hoy le ato anatiny tamy voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany de mijanona kely izy soratany aloha hoe tamin'ny voalohany fa rehefa tonga eo am'le hoe Andriamanitra izy de mijanona inona ny antony manana hevitra hoe Yahvé ve na Jehova ve ity le Andriamanitra le eto am'ty voambolana ampiasainy hoe tamy voalohany Yahvé ve sa Jehova ve io le hevitra le hoe Andriamanitra io ka raha ohatra manana an'le heviny hoe Yahvé na Jehova le Andriamanitra eo de apetraka le penina tsotra akisaka le ranomainty tsotra de lasa esorina ny akanjo de lasa mandro
de maka akanjo voatokana penina voatokana ranomainty voatokana dia mipetraka manoratra an'ilay hoe Yahvé na Jehova le Andriamanitra izany. De rehefa vita zay dia apetraka indray le penina voatokana sy le ranomainty voatokana sy le akanjo voatokana de raisina le akanjo tsotra sy le penina tsotra ary le ranomainty tsotra. Izany ny fomba fanao tamin'izany fotoana izany. Nefa aninona fotsiny zareo? Anoratra fotsiny an'izany. De mba eritrereto anie, izaho sy ianao zany zao iresaka amin'ny tompo, ivavaka dia manao ahoana? Alay vao nieritreritra hoe ivereno kely ange le tantaran'le mpanorad-dalàna teo. Inona no ataony? Hanoratra. De rehefa hanoratra izy de misy akanjo penina ranomainty voatokana, le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe spécial. Tsy le izy zany tsy le zavatra tsotra fa zavatra voatokana mihitsy. Nefa anao inona fotsiny zany moa izy io? Hanoratra an'ilay anarana le hoe Andriamanitra. Hanoratra zany a, de mba saintsaino ange zany e. Isaky ny ndeha ho anatona ny tompo isika dia manao ahoana? Amin'ny ahoana moa ny anatonantsika ny tompo? Iresaka aminy. Le vavantsika zany, lelantsika zany no hiasa. De ianareo rehefa mahatsikaritra tsara fa ity vavantsika ity sy io lelantsika io, inona avy ny vezivezy eo? Misy an'ireo karazana zavatra na hoanina na hosotrona, misy ny maloto, misy ny madio. Kanefa rehefa iresaka amin'ny tompontsika de tsy maintsy andalo ihany koa zany le inona? Le voambolana sy fehezanteny zay mifandraika am'le hoe tompo. De tiako amin'izao fandaharantsika izao mba hisaintsainantsika rehetra, atserovana tsara mihitsy hoe iresaka amin'ny tompo ve? De ahoana ny atao? Anoratra fotsiny anefa. Ny mpanorad-dalàna taloha de manana fitaovana voatokana, mandro mihitsy aza, nefa anoratra. De izaso ianao tsy anoratra amin'izao fotoana izao fa iteny. Efa voadionao ve ny lelanao? Efa voadionao ve ny vavanao? Voatandrinao tsara ve ny mombanao rehetra rehefa iresaka amin'ny tompo ianao? Ary tadidinareo fa misy tenin'ny tompo ty ao amin'ny Exodosy 20. Ary izany tenin'ny tompo izany dia voalaza ao amin'ny Exodosy 20 dia misy an'izao ao amin'ny 7. Hoy izy hoe, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny zay manonona foana ny anarany. Iresaka amin'ny tompontsika. De hoy ny tompo, tandremo a, manononona foana ny anaran'io Jehovah Andriamanitra ao io. Tsy ny ato hoe hoentina ianianana. Nandray mantsika rehefa misy zavatra atao ka ohatra ny tehana mafy zavatra zany de fanaontsika le hoe marina amin'Andriamanitra e. Tandremo fa tsy fanao zany. Ary eto zany ty lalàna ty, zay tafiditra ao amin'ny didy 10, zay didy 9, de manao hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ka raha hivavaka ianao zany de hiteny ianao Jehovah Andriamanitra io. Inona le nomeny tompo? Kristy rehefa tetỳ ambonin'ny tany de niteny izy nanao hoe koa amin'izany mivavah toy izao ianareo rainay zay any an-danitra. Ry mpiainy malala, rehefa hivavaka zany tsika de efa fantatry ny tompo fa ho sahirakirana satria io anaran'ny tompo de masina loatra. Mila fitandremana fantatra izy io. De hoy ny Kristy hoe rehefa iresaka amin'ny tompo ianareo, amin'ny Andriamanitra pahary ianareo, de zao ataovy hoe rainay zay any an-danitra. Ary misy fomba zay
amaranako azy kely vetivety lay fomba fitenin'ny tanora hoe rehefa misy zavatra de zay hoe tia vavy ivavaka iresaka amin'ny tompo ianao de tsarovy hoe tia vavy diovy tandremo amasino ny amin'ny vavanao io de amin'izay fotoan'izay ianao afaka ny resaka amin'ny tompo ary tiako hoe raha to ka mba ho amintsika rehetra zany fahazarana izany ibebaka isika de tsy maintsy ho ataontsika zany zao ny fihavanana amin'ireo manana lahelo amintsika de avy eo tsika iresaka amin'ny tompo amin'izay ka misy zavatra efatra zay mbola diniantsika amin'ny loha hevitra manaraka ireo zavatra efatra ireo fa ny androany momba n'le adresy fotsiny hoe avantana amin'izy moa zany le vavaka de hoe avatano amin'Andriamanitra fa io Andriamanitra io ahoana mikasika ny amin'izy io de hoy izy Kristy hoe mivavaha toy izao ianareo rainay izay any an-danitra misaotra anao nanaraka an'izany ary mbola ho toizantsika amin'ny manaraka reo antsipiriany amin'izany fomba fivavaka izany fa androany aloha dia ho faranantsika hatreo koa te hanasanao aho hoe andao ary tsika hiaraka hivavaka e amin'io Andriamanitra io de mba ho ampiaritsika le fomba izay nampianarin'i Kristy fa iresaka amin'ny tompo isika ka mba tsy hanonononona foana ny anarany na dia ao amin'ny vavaka izay ataontsika ary ndao ary araka iondrika isika hivavaka ry rainay eo izay any an-danitra endre zany fahafenono ny fahamarinana lazain'ny teninao fa manampy anay amin'ny fanajana sy ny fanomezana voninahitra anao ny fehezanteny zay ataonay rehefa iresaka aminao ibebaka izahay anatona hitady famelana de natoronao hoe ataovy aloha zay evanana amin'ny hafa ampio zay ray malalo mba vitan'izany dingana izany ary aoka ny fivavakay mba ho raisinao mba ho enonao de mba ho ekenao satria ataonay mifanaraka amin'ny taridalana zay nomenao ka maharay anao de menohany zany fivavaka izany fa tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy zany amen tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao misaotra an'Andriamanitra isika ary mankasitraka anao ihany koa niaraka tao anatin'izay fandaharana izay ary araky ny noresantsika teny am-piandohana ao anatin'ity herinandro ity zany dia manasa anao hiaraka eto indray isakariva ao anatin'izay lohahevitra hoe tantarany filazantsara izay ary arahantsika hatrany amin'ny pasteur Razafy Arson Gendre dia samy aritahin'Andriamanitra tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao